Na resy lalina amin'ny resaka fambolena kasia zany dia eo amin'ny sady agnem-pitombo izy no tiako koa zany hoe azo mbola volena ty tany ty rehefa avy eo rehefa maniry izy satria raha sapaina ataoko eto dia mety tsy azo volena intsony. Dia tiako zany le kasia sady kitay zany ilaiko amin'ny resaka hazo ihany koa kitay ilaina sady amin'izy agnem-pitombo azy no ilako an'le kasia. Taloha aloha mbola hita hoe tsara ny tany tety taloha fa noho ny tateoriana zany eo ny toetrandro dia eo koa le tany zany efa tena somary efa mikoanindreko dia izay no sady entiko manamafisana an'le tany koa le fambolena kasia ato anatiny. Vao manomboka eo amin'ny ray volana eo dia efa hita zany fa maniry izy dia efa grand zany le faniriana. Ny karazam-boly azo ampivadiana aminazy zany dia resaka soja ihany zany tena tsara aloha ao anatin'le izy. Dia any aoriana any rehefa ohatra ka tena maniry izy dia fanamelomana an'le tany any dia mampiasa ity mokina zany ambolena mba hanatsara an'le tany any koa. Teo aloha zany dia voanjo no namboleko dia taty aoriana indray no ny tsaratsara zany le fandimbiasam-boly zany fampavadiako foana zany zavatra ambony tany dia ambanin'ny tany dia mahatsara an'le tany zany aloha le fandimbiasam-boly eo amin'le tany. Dia taty aoriana efa tsy dia nety fitsy le tany zany amin'ny koany ndraika dia izay ny safidianako nanaovako le kasia sady kitay lafo be aty aminay zany dia dimy arivo telo alina ny ray sarety nefa izay ao anatin'ny taona iray malany eo amin'ny 12 sarety eo zany ray sarety isam-bola. Anaovan'inona zao izay azonareo izay kitay izay hoe atao kitay andrahoana ao an-trano fotsiny ao an-trano. Inona ny antony mahatonga an'izy hoe matetitika kely le petraky le hazo sa hoe inona ny safidiny nanao an'izay? 3 metra zany elan'izy io fa io moa zany efa pipre hoe tsy dia anina fa ezahana fotsiny zany na ametrahana azy 3 metra ao anatin'izay fambolenan'ireo kasia ireo. Tsy misy karazany le izy. Misy tany ohatry zao tsy dia mipantifiry zao ty raha fijerintsika an'ity tany ty fa raha mijery an'iretsy tendrombohitra iretsy zao tsika misy tany mamokatra ihany koa anatin'ireny satria mbola tsy nietsika hatramin'izay mbola tsy nambolena dia tsara daholo le fambolena fa efa amin'le aty zany tsy vitsy tsy resy lahatra amin'le vitsy zany le mbola manao courbe de niveau fa tsisy ny agriside tonga aty sy ireo amin'anatin'ny mahavitra mamboly zanakazo dia amin'ny tetriasa mahavitra zany izay vao mahita zany le olona manao valatahaka mihitsy zany zahay dia hitany eo amin'ny fiarahamonina sy karazany dia manontany izy dia rehefa mitemo izy dia omena fahafampony izay formation azonay tamin'ireo teknisiana. Sy efa tany amin'ny efa 20 taona tanoany zany nambolena tamin'ity tany ity.